Raha toaka ny andry anireo mpanakanto izay mpanohana fitondrana tamin'ny propagande farany teo iny zany nivoaka malagasy rehetra dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny mpanakanto BGMJ tamin'ity androandroany ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moisika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony mpanakanto BGMJ no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity raha ny resaka ny fanohanana ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny zao isika rehetra dia isany tafiditra ao anatin'izany ireo mpanakanto kalaza amin'izao ankehitriny zao indrindra fa ireo mpanakanto kalaza izay nanao hira ny fampilezan-kevitra farany teo iny ary isany nahatonga ny filoham-pirenena amin'izao mbola lanim-bahoaka fanoroany indray satria niara-ny entana ireo mpanakanto kalaza ary niezaka nanentana ny besin'ny maro mba hifidy an'ilay kandida izay nitohanan'izy ireo tamin'iny fifidianana farany teo iny vokatra zay dia lanisoamantsara moa ilay kandida izay nitohanan'izy ireo tsy iza moa izay fa Andriamatoa Andry Rajoelina izay lany filoham-pirenena fanoroany indray talohan'ny fifidianana dia efa nahitana sakoroka ihany izay nataony ireo collectif des candidats izay nitambatra moa ireo collectif des candidats ireo nanositra an'izay firotsahako fidina fanoroany any Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana farany teo iny ary nolazain'izy ireo tao anatin'izany fa ny antony izay tena mahatonga azy ireo manositra an'izay dia noho ny fananan'ity farany izay nationalité vahiny izay ka very hatreo araka izany ny mahamalagasy azy araka ny voalazan'izy ireo na dia teo aza nefa n'izay fanoherana sy diabe namakivaky ny tanàna izay nataon'ireo kandida raiky ambin'ny folo niaraka tamin'ireo vahoaka marobe izay mpanohana azy ireo talohan'ny fifidianana iny dia tsy nahasakana any Andriamatoa Andry Rajoelina tsy hirotsaka fidiana moa izany ary ireny hitantsika ireny moa ny vokatra izay fifidianana izay noho ny aveo satria ireo collectif des candidats izay tsy afaka nanao fampilezan-kevitra akory fa Andriamatoa Andry Rajoelina kosa dia tsy nazasany tamin'izay fanoheran'ny collectif des candidats izay izy fa ny azy dia ny fampilezan-kevitra ihany no nataony ka ny vokatra zay dia nahazo salanisa ambony dia ambony izy tamin'ireny fifidianana ireny tsy vita nanao fampilezan-kevitra fotsiny nefa ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ireny fifidianana ireny fa niezaka niara-niasa tamin'ireo mpanakanto kalaza izy ary ireo mpanakanto kalaza ireo no isan'ny tena nitarika an'izay fandresena izay satria ireo mpanakanto kalaza ireo dia nahavita nanentana sy nitaona olona maro andeha hifidy any kandida Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana farany teo iny hosetrin'izay dia maro tamin'ny olom-pirenena no nanometsiny an'ireo mpanakanto kalaza izay nanao fampilezan-kevitra any Andriamatoa Andry Rajoelina ireo ary maro ihany koa moa ny feo mandeha eto sy roa ny amin'izay fanomezantsiny ireo mpanakanto ireo nefa tadidio fa ny an'ireo mpanakanto ireo dia tady volany azy ka mety ho zay no antony nahatonga azy nanohana an'izay kandida izay nokian'olona maro izay nefa dia lansoamantsara moa ilay kandida ary mbola izy no filoham-pirenena ao Madagasikara ao mandraky tiny androany ka rehefa raikitra amin'izay moa zany ity sakoroka tao an-Tananarivo renivohitra ity nanomboka niny 20 septambra iny dia maro sahady ny feo mandeha ary maro ny antso izay mandeha amin'ireo mpanakanto izay nanao fampilezan-kevitra farany teo ireo ka tokony mba haneho hevitra izy ireo araky ny ireny fampilezan-kevitra izay nataon'izy ireny ihany koa no hanehon'izy ireo hevitra amin'izay maharary ny vahoaka izay satria mba miaina toy ny vahoaka rehetra izy ireo ary mba miaina ao anatin'izay delestage sy ny tsy fisindrano izay ihany koa ireo mpanakanto ireo ao Antananarivo renivohitra ao ka tokony samy hamoaka ny heviny ary tokony samy hiteny avokoa manoloana an'izay zava-mitranga izay nangina tanteraka nefa ny ireo mpanakanto ireo ary tsy nahinona feo na niray aza tamin'ireo mpanakanto ireo fa taorian'izay fahanginana izay kosa dia nivoaka ihany BGMJ izay naneho ny heviny tao anaty pejiny tao aleo hivoaka amin'ny fahanginako amin'izay araky ny voalazany efa ela nangovitra ty hanoratra fa matahotra satria sarotra ny toerana misy
hiteny mahazo mafy, tsy hiteny mahazo rafy. Tsy mahay miteny re tompoko fa aleo ataoko amin'ny alalan'ny hira. Hira efa nivoaka tamin'ny 2 volana izy tia fa tsy sahako navoaka tamin'ny pejoko. Ny tsy miteny dia midika fa efa misy safidy zay ka aleo hiteny satria ny tena safidiko dia hiaraka mivoaka malagasy pirahitanin-drazana amiko satria jiro sy rano no takina mba anisany miaina amin'izany zahay sy ny fianakavinay. Indro ary ny solotenako mitolona amin'ny hirako mitondra lohateny hoe alefasa jiro. Mba anisany tena niady tamin'ny resaka vidina la vanille sy girofle ny tenako satria avy any amin'ny faritra sava fa tsy nisy ny haino. Namako aby avoa am'izay ny tena avy any anaty fonareo fa mila tsika ny tanindrazantsika. Opay aho omeo teny mahery aho fa zakaiko foana ny ninona lazainareo. Fa azadino kosa fa mba nanao zay vita tamin'ny mpiarabelona ihany zany tonton Big MJ zany ary mbola vonina hanampy. Manameloko tanteraka ireo mpandroba ny tenako ary mankahery antsika voaka malagasy rehetra ary miaraka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nitaky mpilaminana ny zo fototra ihany koa ny tenako. Mazava ngambany izay voalaza ny mpanakanto Big MJ izay ary midika ihany koa fa tena miray fo sy miray hina amin'ny voaka izy manoloana an'izao fitakina izay miady amin'ny tsirariny sy fangejana izay mahazo ny voaka malagasy izay tsy avela hiteny ary tsy manan-tsafidy fa izay rehetra mini amin'ny teny dia avetrany dia ampanginina amin'ny vavabasy na ihany koa miaraka amin'ny fisamborana etsiro. Tsy manjaka intsony ilay demokrasia ary tsy voahaja intsony ilay hoe la liberté d'expression ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao fa izay rehetra mini amin'ny tenin'ny zava-misy marina dia avetrany dia samborina. Ary ao anatin'izay resaka ankisambontsambotra izay mihitsiny mo no antony iray mahatonga an'ireo mpanakanto kalaza izay nanohana ny fitondrana tamin'ny fampilezan-kevitra farany teo iny tsy sahy miteny ny ankamaroan'izy ireo amin'izao fotoana izao satria matahotra saodia halan'andrina nefa tadidio fa aleo halan'andrina toy izay halam-bahoaka ka raha toa ka mahatsapa maharary dia tokony mba hiteny ihany amin'izay maharary zay satria ny maharary ny vahoaka matetika hitovizana foana raha ho an'ny Madagasikara no asiana resaka. Samy miara-miaina ao anatin'ny délestage ary samy miara-miaina ao anatin'ny tsy fisin-drano ka izay indrindra no tokony hampiteny ao anatin'ny fotoana izay tokony hitenenana izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.